Vokatry ny fiaraha-miasa matotra teo amin'ny Airtel sy ny mpianatry ny Inscae kosa dia vita tanteraka ny fanatsarana sy ny fanavaozana ireo efitrano fianarana eo anivon'ny sekoly fanabeazana fototra Ilanivato Ampasika. Io maraina io ara no notokanana tamin'ny fomba ofisialy ity fototra-fitrasa ity. Roa volana taty aorian'ny asa fanavaozana dia niova endrika tanteraka ny EPP Ilanivato Ampasika ankehitriny. Ny mpianatry ny Inscae kilasy fahatelo amin'ny andiany fahatelopolo no tompony tetika asa ary ny Airtel kosa no namatsy arabola sy ara-pitaovana izay mitetina fito tapitrisa ariary. Asa fanavaozana ataonay dia nanamboatra ny plafond, nandoko ny trano, nanamboatra ny dalazy rehetra, nanetry an'ilay tohatra mba ho accessible amin'ny ankizy, dia nanamboatra kitchenette kely Akanamadika biblioteka zareo izay lasa dia barataloha verina biblioteka indray. Ohatrany ahoana ilay endrika ny fiaraha-miasanareo sy ny Airtel tamin'ity asa ity? Ny Airtel moa izany no tena nanohananay be indrindra, azo atao fa tena izy ny sponsor ofisialy anay, namehany entana rehetrarehetra, namatsy aneta amin'ny fanatsarana ity sekoly ity, dia sy nanomeny karamany main d'œuvre. Nisy afatra manokana ve nampianareo amin'ny mpianatra amin'izao efa vitan'ny asa? Ny afatra manokana amin'ny mpianatra sy etaentanay dimivavy dia mifanohiza mpianatra mianatra tsara ary ho tafita amin'ny ambony indrindra dia hikarakara sy kolokolo mandrakariva ny toeram-pianarana izay oloben'ny sandriny indray. Misy akony betsaka eo amin'ny lafin'ny fampianarana ny ankizy izao fahatsarany ny efitrano fianarana izao ora Mateo talehan'ny sekoly. Be dia be ny zavatra hoako izao fahavitany sekoly izao satria mety azoto mianatra ny ankizy dia hiakatra ny vokam-panadinanay. Ny fanandrify indrindra amin'ny tanjon'ny Airtel amin'ny asa sosialy sahaniny izay manampy ny fiarahamonina ny tetikasany ireto mpianatra ny Inscae ireto ka izay no nahatonga ny fiaraha-miasa ny rotota. Akoatra ny fanavaozana ny efitrano dia mbola notolorany ny mpianatry ny Inscae tablet ireo mpampianatra ary boky fianarana ho an'ny sekoly amatsiana ny trano famakiam-boky. Ireo mpianatra kosa dia samy nahazo vatomamy sy biscuit avokoa avy amin'ireto mpianatra reto izay miisa 900 eo.